isaotran Jehovah lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fidirana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko ary izany mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza ny Jehovah amiko ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Iaraka ivavaka isika rirany malala masina ny an-danitra dera laza ary saotra natolotra ianao fa lehibe sy matalanjona raha ny fitiavanao anay. Tsapanay izany raha namakivaky iny herinandro iny izahay fa ny famondramponinao no nahatoy izao anay. Koa raisiny saotra ny dera ny aja atolotra ianao ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao dia maniry koa izay raha maniry ny fanirianao any amin'ny toerana rehetra izay misy anay ka ny fanahinao anie anomba ny menakavy. Ataovitsapanay fa eto ianao miaraka aminay ary rehefa eo ianao dia tonga mba hitany zanakao. Koa ataovy amiko ny fitahinao anie ny zanakao tsirairay avy ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny mpifaliana no androsonao amin'ny tokantranontsika ary arabahanantsika amin'izao maraina ny sabata izao. Sabata izay andraisana fitahiana, andraisana fahamasinana ary indrindra ihany koa andraisantsika ny hery avy amin'Andriamanitra. Arabaina ny ray aman-dreny, arabaina ny raitapo, arabaina ny zandry rehetra engane ho feno fifaliana isika eo ampanarahana izao fandaharana natokana ho amin'ity sabata ity izao. Ary indrindra ihany koa ho feno ny fanajana an'Andriamanitra isika any amin'ny toerana izay misy atsika tsiraray avy. Ny voninahitra hatrany ihany koa anie dia atolotra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary ho fanohizantsika ny fiderana an'Andriamanitra amin'izao sabata izao dia andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira laharana fa 400 andininy rehetra. Hira laharana fa 400 andininy rehetra. Jesu indreto izahay mpanomponao avy ankalaza sy hanazanao izao raisonao ny saotry izay aterina ianio ka ny vavaka rembavany azavelanao reraky izahay fatoano hery maharitra kanao avy anao de ho vononao izay rehetra vory eto izao. Rifanahy eo midina aza elare ny fiasanao mangina zava-dehibe zao no zavatra irina hamasinonao re ny fiainanay mahoanao o ampaherezo isanandro anye ka tantanonao re mba ho todiso ao an-danitra de ho sambatra fa hanovalovizay maharitra raha eo mamaly ny vavaka atao izao
traisotony anitra hakasitrahana ka diovinao ny tena saina sy fanay atokany remba hoana manatena lanitra sy tany vaovao izay rehetra vory eto izao ka ho sambatra ao andanitra iara-paly aminao mandrakiza. Izao dia tonga eo amin'ny vaky teny fototra isika ko manasantsika samy andray ny baibolitsika ary anokatra izany ao araky ny Matio toko 5:20 dia ny andininy 2:20 dia hotoizantsika izany vaky teny izany araky ny Apokalipsia toko 12 ny andininy 17. Matio 5:20 ny andininy 2:20 ary ny Apokalipsia 12 ka ny andininy 17. Hovakitsika aminaran'i Jesosy. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, mahatopoka amin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Apokalipsia 12:17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha ho amin'ny iady ho amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Amen. Izao dia manasanao mba hiaraka netritena hivavaka mandohalika isika. Ka raha afaka mandohalika ianao dia manasanao andohalika, raha tsy kosa dia manasanao hipetraka na hitsangana eo am-pitoerana izay misy ianao eo ihany. Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitro, misaotra anao zay noho ny tompo-potoana, tompo-pahasoavana, tompo-pahavelomana mbola omenao amin'izao sabaty izao. Lehibe tokotra ny izany fitiavanao anay izany ka entinay hiderana sy ankalazanay ny anaranao. Tompo malalo, ny fahotanay tamin'iny enemana iny dia indro entinay ankehitriny mba ho diovinao amin'izao sabaty izao. Mamindrafo aminay ianao ary mamelany elokay meteza iaino izao fivavaka izao ary meteza ianao amindra fo sy antra ary amela eloka. Tompo malalo, ny fanompompivavahana izay ataonay ankehitriny dia mangatahany aminao mba ho feno ny fanatrehanao ary ho feno ny fitahina izay arotsaka ao aminay. Raha misy tsy salama tompo, ianao no dokotera ambonin'ny dokotera izay angatahanay amin'ny fahasalamana, amin'ny fanamavanana ary mitsidika ny tokantrano tsirairay avy ianao ka atsapa izahay fa eo anilanay ianao. Mangataka koa zay ho an'ny firenenay, meo an'ny mpitarika ny saina endry, meo an'ny vahoakanao ny saina tony ary meo ny fahaiza-manao rehetra ny tsirairay avy entina manome voninahitra ny anaranao, entina mampandroso ny firenenay. Tompo malalo, amin'izao sabato izao koa zay dia mivavaka ho an'ny vahoakanao maneran-tany izay miaraka miankohaka miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Mangataka izahay mba tsy ho diso anjara amin'ny fitahina izay atolotrao. Dia ny programa rehetra, ny teny, ny toriteny izay ho renesina, ny hira fiderana izay asandratra
dia ingany mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Tononinay izany vavaka izany ho anaran'i Jesosy rery ihany. Amen. Rosa mifanompoampovana amin'ny fanatitra isika zao ka angaviana isika mba handray ny fanatitsika mba ho ampelantanantsika ary dia vavaka mangina isika mampanolorana izany. Amen. Ny lohatenin'ny fanentanana izay hoentina amintsika androany dia hoe nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana i Paoly. Mety ho sarotra ny mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana. Inona no azontsika ianarana avy amin'ny tantaran'i Paoly mba hanampy antsika mba hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana ihany koa. Efa fantatsika i Paoly fa anisan'ny lehilahy izay nanenjika ireo mpanaradian'i Jesosy satria tsy nahita marina izay tena antony izy, fa rehefa nidaraboka nahita ny fahazavan'i Jesosy izy dia nahafantatra ny amin'ny tena marina ka lasa nanompo an'Andriamanitra izy. Rehefa avy teo izy rehefa nanao ny asany nandritra ny taona maro dia nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana teo amin'ny fiainany. Na dia teo aza ireo fotoana maro izay nikasan'ny olona mono azy dia nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana foana izy. Indray andro nefa dia nisy fotoana izay nahatonga ny Paoly sy Silasy namany izay voakapoka sy nahiditra mimponja tany anatiny indrindra satria nanao ny asan'Andriamanitra. Raha mbola naratra sy niosindray Paoly sy Silasy dia tsy zavatra noeritreretiny akory ny nataony. Hosolo ny fitarainana dia ny fiderana sy ny fisaorana an'Andriamanitra. Nideran'Andriamanitra izy ireo tamin'izany. Ho anao ankehitriny raha misy zavatra mampalahelo na latsaka ao anatin'ny fahakiviana, tsy misy zavatra azontsika atao afa-tsy mideran'Andriamanitra manahaka ny nataony Paoly sy Silasy. Rehefa nideran'Andriamanitra izy ireo dia inona ny zavatra niseho? Nandefa oroorony tany Andriamanitra ary niaraka tamin'izay dia nivavy koa ny hidin'ny tranomaizina ny fatorana izay nahazo an'i Paoly sy Silasy ary taitra ilay mpiambina ka nandray ny basiny ary saika hamono tena. Na dia valifaty aza ny tokony nataon'i Paoly sy Silasy dia inona ny zavatra niseho? Saingy karazan'olona izay efa nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana izy ireo ary dia niteny tamin'ilay kapiteny izy mba tsy hanao izany famonoan-tena izany. Tamin'io fotoana io dia nihaona tamin'i Jesosy ilay kapiteny sy ny ankohonany ary nideran'ny mpanjaka sy ny mpanjaka izy ireo ary rehefa nadiva maraina ny andro dia nihira fiderana ho an'Andriamanitra ihany koa izy ireo. Nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana ny Paoly teo amin'ny fiainany. Miantso antsika tsirairay avy ihany koa mba hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana. Eo ampanatazana ny fanatitra sy ny ampafolony isika dia andeha hieritreritra lalina andinika ny fiainantsika mba azahoantsika mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika. Iaraitsangana isika hivavaka ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony. Rainay izay ny-danitro, saotranao izahay satria nanome anay ity fotoana ity ianao. Ampio izahay hitady ianao sy ny fanjakanao ary ekeo izao fanompoam-pivavahana izay ataonay amin'ity maraina ity. Amen. Andehantsika iain'ny feon-kira mba ho fanatazantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony.
ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 700 ho fanolorantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Oni fanatitretina daisuvekerira baharutsa uamina nifitaiana. Amen. Rankizy, fotoana andraisanareo ny afatra avy amin'Andriamanitra izao. Manatona ary andaontsika hanao ilay hira mahazatra hoe ora mamy. Hira tena tianareo zay koa asaina hira mafy ary anandratra ny voninahitr'Andriamanitra isika rehetra. Tonga eo amin'ny toriteniny ankizytsika zao dia andeha aloha asaintsika miangoty mba hivavaka ho amin'izany toriteny izany. Iaraka vavakontsika Jesosy sotrana zahay amin'ity sabaty indray raha ihany toriteniny ankizy mba home fahendrena sotra Jesosy. Amen. Miaraba ny ankizy kely rehetrarehetra amin'ity sabata ity indray ary ny faniriana dia atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ny ankizy kely rehetrarehetra ao anatin'izao sabata izao. Iain'ny toritenitsika izao fa zao aloha atsoina ny ankizy kely rehetrarehetra mba tonga dia anokatra ny baibolitsika avy hatrany. Ampiny dada sy nenitsika raha tsy hitantsika le izy ao amin'ny Matio 5:20 ka ny 2:20. Miara manokatra ingaikaingana ary tsika Matio 25:21 de sokafaneo aloha mbola tsy jerena aloha fa sokafaneo tsara fa andesika aloha iaino tantara anankiray iarahantsika amin'reto namatsika ireto istomatsika lesona any amin'ny farany. Ndray andro rakizy de nanoratra taratasy neny. Rehefa vita izay taratasy nisoratany enzay de natsony miangoty kely. Miangoty afingendry zao miangoty ty taratasy ty de aterindry any amin'ny posta de ity vola ty
de ivitanandria timbre apetaka am'le taratasy a fa ilaina maika ny ao anatiny iny angakainga andria de lasa raiky izy miangoty nakatoa de nentiny zandry kely ny tantanan tsara de niaraka izy rovavy a andefa ny zany taratasy zany any am-poste sady vity timbre ihany ko de nandeha teny an-dalana izy rovavy mifampitatana tsara niaraka tsara ny taratasy a nitazomina tsara teny tanana de nandeha de sady nieritreritra ihany raiky izy miangoty kely teny an-dalana hoe tena ohatrany nony zay zany a ohatrany efa tokony hanao goûter am'izao lery zao de rehefa tonga teo amin'ny sampanana anankiray zareo a de lasa ny saina jerena fa inona ary ty taratasy ty e mety tsy de ilaina loatra angamba izy ty ka hoe jerena aleolo andeha vidy goûter ka sady ty misy volany menineny ivitanana goûter de lasa raiky izy a izy rovavy kely a nandeha nijery goûter a teo ampivarotra teo akaiky teo ihany rehefa tonga teo ampivarotra izy de nijerena inona re zany novidiny jerena to mafana tsara zany frity zany sady izy rovavy de tena ty frity tam'izay de nitady mpivarotra i miangoty a tsy ny hafahafa akory a dia nijery an'izay mpivarotra zay izy a mba hividy frity anao frity anakiroa azafady de ampina sosy a miaraka aminy le taratasy tamin'io nitazomina teny tanana ihany a naforitra teny tanana to adiny ny fisian'izay taratasy zay de nalefa tokoa raiky izy ny frity a nataony mpivarotra tsara de rehefa zay dia nalony vola nalosoma tsara ny vola asoma tsara ny frity a de falifaly eria izy miraha vavikely a ny inana an'izay a frity a izay to adiny teo lay afatry neny hoe ty taratasy ty dia taratasy maika ary mila mividy timbre alefa amin'izany jerena nifangaro tamin'ny frity ny taratasy nisy menaka nisy zavatra ary tsy hitany afaran'le taratasy rehefa avy eo ndray andro dia tonga tao an-trano am'izay ary hitaty manahoana efa ela be anaka ao aty aminareo fa zay a vo tonga ozy izy taty de tonga koa aky izy miangoty kely a sy ny zandriny a niaino ny resaka hitatisiny eny teo de nantaniny eny fa aiza le voandalana e aiza le voandalana nampitondraiko anao de ozy izy neny hitaty hoe voandalana inony zany le taratasy nalefaka taminao iny ange izay nitenenana hoe mba hoentina lay bisikileta ny miangoty le bisikileta amin'ny miangoty efa nafarana efa ela mba hoentina fa zao ny fotoana ilaina anazy zay raky izy nisoratra tao anatin'izay taratasy a ho an'eny zay nampalahelo fa tsy fantatry miangoty a ary tsy ahazo ny miangoty a izay a bisikileta izay natao anazy zay ajantsika treo iny tantara iny fa andenge ho vakitsika lay tokosy andininy teo hoe Matthieu 25 andininy 21 de izao mivaky ny tenao miara-mamaky amiko ny ankizikely rehetrarehetra isa 2 3 tsara zany ny mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamy kely ianao de ho tendreko mpanapaka amy be midira amy fifalian'ny tomponao rakizy malala zay ny amy tantarany miangoty fa izao ho atsika rehetrarehetra ihany koa de atsony Jesosy itsika Jesosy ny teny an'io teny tao amy baiboly io atsony Jesosy ny ankizikely rehetrarehetra mba atoky mba ho mpanompo tsara ary irina ny ankizikely rehetrarehetra mba hanana zany toetra mpanompo tsara sy mahatoky izany andeha hoentina mbavaka ny ankizikely rehetrarehetra amty androantia mba hanana zany toetra tsara avy amin'Andriamanitra izany hiaraka hivavaka isika akombona daholo ny tanana de ahondrika ny loha Jehovah Andriamanitra rainay misaotra anao izahay ny amin'ity sabata itya ary indrindra ihany koa misaotra anao noho ny toriteny manokana natokana ho an'ny ankizy amin'ity androany ity nomenao lesona sarobidy izahay ankizy androany de ny tokony hananana toetra tsara sy toetra mahay mahatoky
andriamanitra rainay io engana izany toetra tsara izany mba ho ataonao ao anatin'ny ankizy kely rehetrarehetra ka manomboka androany izahay dia anana izany toetra tsara sy toetra mahatoky izany amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka amen. Eny araka izy dia mametraka ny veloma miandram-piona dia samofehany fahendrena ny ankizy kely tsiraray avy. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatra izay natokana ho antsika amin'ity maraina atoandro ity dia andeha isika anaraka hira iray ataon'ny antoko-pihira. Cini fuizan e fa fuzi Fianna na tuijo antulucha Lasai le utalu o adinu tuku Uamite sokamite zace nianza Fiderana vucacini fuizan e fago fuzi Fianna na tuijo antulucha Lasai le utalo o adinu tuku Naisa
ny lohateny torotentsika androany ry havana malala dia hoe sisan'ny inona sisan'ny inona ao amin'ny apokalipsy 2:10 ny andininy 7:10 no ahitantsika zany andiny teny mahakasika ny hoe sisa izany toy izao lay vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'izany any sisa zay mitandrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana any Jesosy. Io zany no andeha anovozatsika ilay hoe sisan'ny inona raha ny bokin'ny apokalipsy 2:12 no jerena dia boky anankiray zay azo dika hoe ny apokalipsy manala sarona ny apokalipsy dia manala sarona no dikany ny faminanina izay voasarona na naorina ka nasiana tombo-kase ao amin'ny bokin'ny Daniela 2:12 dia nalana lay sarona ao amin'ny apokalipsy ao amin'ny apokalipsy iray manontolo ary ny 2:12 ny fantoatsika androany. Io 2:12 amin'ny apokalipsy io dia mamintina ny ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Misy ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy ary dia voafintina ao amin'ity apokalipsy 2:12 ity zany fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy izany nanomboka tany an-danitra zany ady izany ady goavana teo amin'ny Mikaela sy ny anjeliny ary ny dragona mba amin'ny anjeliny koa dia raikitra ny ady tao an-danitra mazava ho azy fa resy ilay dragona de Satana Lucifera mba amin'ny anjeliny ary rehefa resy izy ireo dia nitoy teto amin'ity tany ity zany ady izany ary izay lay voafintina ao amin'ny apokalipsy 2:12 lay ady nanomboka tany an-danitra ary nitoy teto amin'ity tany ity. Jereo tsara eo amin'ny andininy 7:10 fa rehefa hitan'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy de nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy zany hoe rehefa resy tany an-danitra ilay dragona mba amin'ny anjeliny de teto amin'ity tany ity izy no nanenjika ilay vehivavy ny vehivavy moa dia maneho ny fiangonan'Andriamanitra teto amin'ity tany ity. Eo amin'ny 7:10 no ahitantsika ilay hoe sisa androany dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa hitantsika amin'izany ry havana fa tena misy ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy ary io ady io nanomboka tany an-danitra ary nitoya teto amin'ity tany ity. Andeha ho fantaritsika hoe iza moa ilay vehivavy zay hitantsika fanenjehan'ilay dragona nindreny Satana. Iza moa ilay vehivavy? Ny vehivavy dia entina maneho ny fiangonana na ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'io soratra masina io. Talohan'ny fahotana dia ny fiangonan'Andriamanitra voalohany na ny vahoakan'Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia tsy iza fa i Adama sy Eva. Taorian'ny fahotana kosa de ny zara roa ary hita eo amin'ny Kaina sy Abela zany fizarana roa izany eo amin'ny Genesis 4:4 ny toy ihany zany amin'ny Genesis 4:9 de hitantsika fa misy ny zanak'Andriamanitra de misy koa ny zanak'olona eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa amin'ny Genesis 4:4 ary rehefa avy eo dia inoamy anakavy sy ny olona rehetra teto amin'ity tany ity eo zany fisehoan'ilay ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy noamy anakavy ny andany tamin'ny tsara fa ny olona rehetra kosa ny andany tamin'ny ratsy. Raha etsika tsara ny tantara de noamy anakavy voavonjy tao anatin'ny samby fiara fa ny sisan'izay kosa dia maty ny safi-drano tamin'izany fotoana zany de mitoy ihany lay izy ny taranaky Sema zay zanaky Noa ary ny taranaky Ama sy Jafeta kosa no ny andany tamin'ny ratsy fa taranaky Sema ny andany tamin'ny tsara de mbola mitoy zany lay fifanandrinana teto amin'ity tany ity. Avy eo ndray i Abrahama mianakavy sisa no njoro anaraka ny tsara fa ny olona rehetra kosa de ny andany tamin'ny ratsy de i Abrahama ndray niteraka ny Isaka zany no sisa vahoakan'Andriamanitra ny andany tamin'ny tsara
dia niteraka ny jakôba sy esao izy fa i jakôba indray a no sisa ary i jakôba dia niovanarana taty aoriana hoe lasa israely ary i jakôba niteraka 12 mirahalahy firenena israely 12 fa rehefa nitoy ny tantara dia nizara roa nzay firenena israely 12 ka ny firenena joda na ny jiosy sisa no vahoaka an'andriamanitra fa ny akoatran'izay ry havana dia niandany tamin'ilay ratsy ary miseho izay hoe misy foana zany a ireo sisa mijoro ho amin'ny antokony tsara na ny vahoaka an'andriamanitra ary tateorianany jiosy dia ny kristianina zay jesosy mihitsy nanangana azy a tam'lalan'ireo apôstôly 12 dia nitsangana ny kristianina fa rehefa nandia nefa ny tantara dia hitatsika fa amin'ireo kristianina mpivavaka be dehibe manaradian'i jesosy ireo a ary azagaga asika amin'izao fotoana izao fa lasa be dehibe ireo karazana fiangonana kristianina fa raha ny boky ny apokalipsy raha ny baiboly no jerena dia misy ireo zanaka sisa zay miandany amin'andriamanitra miandany ijoro mahatoky amin'andriamanitra ry havana izay lay hitatsika ao amin'ny boky ny apokalipsy raha ndesika nadiady sy jery manokana ny ao amin'ilay iza marina moa ilay vehivavy zay resahana ao amin'ny apokalipsy 12 hitatsika zany a eo amin'ny 1 ny 1 dia milaza fa nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra rehefa iresaka n'ilay vehivavy teto amin'ity tany ity ny soratra masina izany dia natompoko ny aminy hoe nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra zany hoe any an-danitra mihitsy zany a no ahitana ilay famantarana ary le famantarana dia tsy kelikely fa famantarana lehibe lay izy inona le famantarana lehibe ho ianao dia vehivavy mitafy ny masoandro vehivavy mitafy masoandro ary ny volana ny eo ambanin'ny tongony ary misy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany ry havana izay le famantarana lehibe zay nasiwa ao amin'ny apokalipsy 12 vehivavy miavaka vehivavy manokana vehivavy mitafy ny masoandro ny volana eo ambanin'ny tongony ary misy satroboninahitra kintana 12 eo amin'ny lohany inavy no hevitr'ireo sary anohatra ireo inavy no dikan'izany hoe mitafy masoandro ny volana eo ambanin'ny tongony satroboninahitra kintana 12 no eo amin'ny lohany efa hitatsika teo ry havana fa ny vehivavy dia maneho ny fiangonan'andriamanitra ao amin'ny soratra masina fa ndeha hoe naratsika ny hoe inona moa zany no hevitry ny hoe masoandro inona ny dikany hoe masoandro manasanao mba hamadika ny baiboly ao amin'ny Malaki 3:12 ny Malaki 3:12 dia maneho amintsika lay masoandro ary hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako i Jehova ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifary havana inona zany no asehoan'lay masoandro eto masoandro ny fahamarinana lay vehivavy zany zay mitafy masoandro dia mitafy ny masoandro ny fahamarinana andesika jeriny eo amin'ny Jeremia 7:20 ny 9 fa toy izao ny fanambarana azy ao amin'ny Jeremia amin'ny androny no amonjenany Joda sy andriany Israely fahizay ary izao no anarany zay anonana azy Jehova fahamarinantsika zany hoe lay masoandro izany dia tsy iza ry havana fa masoandro ny fahamarinana ary le fahamarinana dia tsy iza fa Jehova fahamarinantsika na Jesosy Kristy fahamarinana noho izany lay vehivavy izany dia mitafy masoandro zay tsy iza fa ny fahamarinan'ny Kristy fahamarinan'i Jesosy no tafiny lay vehivavy ao amin'ny Zakaria 3:7 ny 9 dia misy fanoharana anankiray Josoa mpisorona be ny sarin'ny fiangonan'Andriamanitra sarin'ireo mpanaradian'Andriamanitra toy izao ny voalaza ny 9 dia namaly Jehova
ka nalaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe esory aminy ny fitafiana maloto zany hoe nisy fitafiana maloto teo amin'ny voakan'Andriamanitra de hoy Jehova eto esory ny fitafiana maloto ary rehefa miala ny fitafiana maloto ahoana ary hoy koa izy taminy ino rehefa nesoriko ny eloko ao ary ampiakanjoiko akanjo fiaingona ianao ry havana mahafinaritra eto nylay sary fa ny voakan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity zany zay manana fitafiana maloto ny fahotana de manana programa Andriamanitra manala ny fitafiana maloto ary mampiakanjo akanjo fiaingona zay tsinona fa ny fahamarinany Kristy izay zany ilay sarin'ilay vehivavy ao amin'ny Apokalipty 2:2 hoe mitafy masoandro izay zany no hevitry ny hoe mitafy masoandro ilay vehivavy dia voakan'Andriamanitra izay manaiky hitafy ny fahamarinany Kristy fahamarinany Kristy fa tsy ny antsika isika mpanota izy no marina isika diso izy no marina ka dia raisitsika eketsika ny tafy zany fitafiana avy amin'ny Kristy zany de ny fahamarinany Kristy zao nambaran'ny Paul ao amin'ny Koritianina 1:1-7 sy ny faraiky amin'ny 3 ahoana moa ny apôstôly Paul fa avy aminy no nanaovananareo ao amin'ny Kristy zay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika zany ry avana ny programan'Andriamanitra Kristy Jesosy no fahendrentsika Kristy Jesosy no fahamarinantsika Kristy Jesosy no fahamasinantsika ary mbola izy ihany no fanavotana ho antsika izay lay fiangonana ao amin'ny Apokalipty 2:20 mitafy ilay masoandro izay le hoe vehivavy mitafy masoandro fiangonana vaokan'Andriamanitra zay mitafy ny fahamarinan'i Kristy izay ry havana no asehon'lay masoandro fanekena hitafy ny fahamarinan'i Kristy inona indray no hevitry ny volana zay eo amin'ny tongotra inona ny hevitry ny volana zay eo amin'ny tongotra ny Salamo 5:1 ny 5:5 de manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao ry havana andininy tena fantadaza ty andininy ity ho an'ireo kristianina zay mpandinika sy mamaky baiboly fa voalaza fa fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana ny tenin'Andriamanitra eto ry havana ilay fanazavana voalaza eto amin'ny teny Hebreo dia ny fanazavana noforonina tamin'ny andro fahaefatra raha namora zao tontolo zao Andriamanitra ao amin'ny Genesis 1:5 ary Andriamanitra nao fanazavana roa lehibe fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary fanazavana kely ho mpanapaka ny alina tsy inona izany fa ny volana sy ny masoandro ka eto izany dia lay volana eo ambanin'ny tongotry ny vehivavy dia maneho ny tenin'Andriamanitra zany hoe lay vehivavy eo amin'ny Apokalipsy zany dia vaokan'Andriamanitra fiangonana izay mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana malala mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra vehivavy fiangonana vahoaka manaiky ijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra raha fisaran-tsainane sady efa mitafy ny fahamarinan'i Kristy zany zao le vehivavy lay fiangonana ny vahoakan'Andriamanitra no mbola voalaza ihany koa fa mijoro eo ambony ny tenin'Andriamanitra izy ka manaiky ny tenin'Andriamanitra ho fanilon'ny tongony sy ny lalak'izorany de manaiky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:10 de hoy Jesosy manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana lay vehivavy zany dia maneho fa tena mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra manaraka ny fahamarinana izay ny hevitry n'le hoe mijoro eo ambonin'ny volana lay vehivavy inona ndray ny hevitry ny kintana 12 eo amin'ny loha ny hevitry zany dia zao kintana 12 eo amin'ny lohan'lay vehivavy ny isa 12 dia isan'ny fanjakana ao amin'ny baiboly ohatra amin'izany 12 ny Israely ao amin'ny testamenta taloha apôstôly 12 indray ao amin'ny testamenta vaovao ka inona indray ary ity kintana 12 eo ambony lohan'ny vehivavy inona ny hevitry ny kintana araka zay voalaza eto amin'ilay
toko sy andininy apokalipsy toko faharoapolo andininy voalohany inona ny hevitry ny kintana ndesika verina kely amin'ny toko voalohany andininy faharoapolo amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy faharoapolo ao dia manazava ny hevitry ny hoe kintana ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito zay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovanjiry volamena fito ny kintana fito dia ny anjely ny fiangonana fito ary ny fanaovanjiry fito dia ny fiangonana fito ry havana inona tsara hoe zany ny hevitry ilay kintana eto ny kintana dia ny anjely ny fiangonana zany hoe ry havana lay kintana dia fanehoana reo anjely ny fiangonana ny fiangonana dia manana anjely tsy voatery le anjely any an-danitra le fantatsika fa ny dikany hoe anjely amin'ny teny grika angelos dia tsinona fa iraka ny dikany hoe anjely ka tsy voatery zava-manena any an-danitra fotsiny ihany ny anjely fa misy koa eto an-tany iraka Andriamanitra raha mamaky isika ny toko 7:1 dia mahita reo anjelan'Andriamanitra zay nirahana eto amin'ity tany ity misy olombelona koa zany a nirahan'Andriamanitra eo anivo ny fiangonana inona moa ny fiazon'ireny olona ireny reny olona iraka Andriamanitra reny reny olona nantsoin'Andriamanitra mba hitarika ny fiangonana reny ny mpitarika fiangonana pastora na olo-mpiangonana na misy fomba fiteny maro samihafa fiantsona azy fa izay dia maneho hoe ireo zany le kintana ry havana lay vehivavy zany a dia mana-kintana 12 manana mpitarika ilay fiangonana tahaka ny pastora tahaka ny loolona fandidy jirentsika lalindalina kokoa mpitarika manahoana kintana manahoana moa ny mpitarika n'ilay fiangonana ao amin'ny Daniel toko 12 ny andiny fahatelo dia miresaka momba ny kintana ny mpaminany Daniel zao mivolaza ary zay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra jereo tsara le andininy zay hendry dia ninona hoe hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra zany hoe isy fahazavana eny ambiny tsy mampatsiahanao ve zany fahazavana zany masoandro mazava volana mazava ny kintana koa ne mazava jereo ny toy any teny ary zay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrak'izay dore ry havana inona zany lay asehon'ny ten'Andriamanitra eto momba lay kintana ny kintana teo alohan'ilay vehivavy a zay tsinona fa mpitarika ny fiangonana dia voalaza eto ry havana ny toetoetra n'ireo mpitarika fiangonana ireo a fa voalohany hendry izy ireo ary mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana ny kintana izany dia zay hendry sy mamerina ny maro amin'ny fahamarinana ary eo mpitarika n'ilay fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany izany dia mpitarika ny fiangonana zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana izay ny fandrin'Andriamanitra izay le sary tian'Andriamanitra aseho eto izay le famantarana lehibe eo amin'ilay vehivavy fa ny kintana eo ambony loha zany a dia maneho fa manana mpitarika ny fiangonana mpitarika nantsoin'Andriamanitra ary nantsoina mba hitarika ny fiangonana ho amin'ny fahamarinana manam-pitarika endry sy mamerina azy amin'ny fahamarinana izany a ilay fiangonana inona ry havana ny mampifandray ireo sarany ohatra telo ireo masoandro volana kintana tetsika ijery masoandro volana kintana inona ny mampifandray azy ireo ny masoandro dia voalaza fa fanazavana samy fanazavana ihany koa na ny volana na ny kintana tahaka ny masoandro samy noforonona tamin'ny andro faefatra avokoa ireo ny masoandro dia tsinona fa ny fahamarinan'i Kristy ny volana ny tenin'Andriamanitra zay fahamarinana ary ny kintana kosa dia ireo mpitarika endry sy mamerina ny maro amin'ny fahamarinana raha mandinika tsara isika ireo dia ny fahamarinana izany no mampifandray ireo sary anohatra ireo ry havana tia nambarana dia zao hoe ilay fiangonan'Andriamanitra dia fiangonana zay miorona amin'ny fahamarinana fiangonana vonina hitafy ny fahamarinana ijoro eo ambony ny fahamarinana ary mitaona mitarika ny hafa ho amin'ny fahamarinana ry havana izay zany le vehivavy ary le fantanitsika teo hoe sisany inona zanaka sisan'inona ary zany ny zanaka sisa zay resahany eo amin'ny apokalipsy toko 12 ny andininy 17 zanaka sisan'inona ary zany
reto zanaka sisa avy amin'ny vehivavy ryavana am'izao andro faran'izao koa de mampalahelo fa anao zay tiany atao ny olona am'izao andro faran'izao anao zay saimpantany olona anao zay afinaritra azy ny olona fa izao Andriamanitra de mbola maniry ny siny vahoakany sisa zay anaiky ho zanaka sisa miainga avy amin'ilay vehivavy. Lay vehivavy de voalaza fa famantarana lehibe. Lay vehivavy de voalaza fa mitafy masoandro ny fahamarinan'i Kristy. Lay vehivavy de voalaza fa ny volana eo amin'ny tongony, ny volana itsanganany mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra, manaraka zay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Lay vehivavy koa de voalaza fa misy kintana eny amin'ny lohany, manaiky ny fitariana ataon'ireo mpitarika azy zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Izany zanaka sisa izany no irin'Andriamanitra mba hisy anao am'izao andro faran'izao. Eto amin'ny andiny 7:70 de misy teny hafa indray anampiana an'le hoe zanaka sisa zay mitondrona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Misy fambolana hafa nety ny resahany azy fa lay vehivavy zay mitafy ny fahamarinan'i Kristy dia voalaza fa antsoina koa mba hitondrona ny didin'Andriamanitra. Misy olona manko mieritreritra fa rehefa mitafy amin'i Kristy ny fahasoavan'i Kristy dia azo amevanana ny didin'Andriamanitra. Tsy ariavana fa ny zanaka sisa irin'Andriamanitra sady mitafy ny fahamarinan'i Kristy no mankato ny didin'Andriamanitra. Ary izany ny fanirian'Andriamanitra, vehivavy sady mitandrona didin'Andriamanitra no mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Ao amin'ny obolana moa zao nambarany azy 9:17. Fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalàna. Kay zany lay didy zay tandreman'ny zanaka sisa de voalaza fa jiro sy fanazavana. Noho izany ry havana de zao mbola fanazavana ihany koa zany lay didy zay tandreman'ny zanaka sisa. Kolosy 2:7-10. Fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana. Le filazanan'i Jesosy zay tazominy zanaka sisa dia nantsona ihany koa amin'ny teny hafa hoe fanahy ny faminaniana. Inona ka iny dikan'izany? Petera manazava. Petera 2:7-10. Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika hoy Petera. Ko raha mandinika izany ianareo de manao tsara fa toy ny jiro mahazavo amin'ny fitoerana maizimaizina izany mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-poninareo ny fitarikandro. Jereo tsara ry havana fa na le didin'Andriamanitra de fanazavana, na le filazanan'i Jesosy zay tsy inona fa ny fanahy ny faminaniana de voalaza koa fa jiro mahazava izany ry havana. Mbola samy fanazavana avokoa izany, na ny didin'Andriamanitra na le filazanan'i Jesosy na ny fanahy ny faminaniana. Noho izany ny zanaka sisa n'Andriamanitra amin'ny andro farany zany dia zanaka sisa zay mbola manaiky ny fahazavana. Masoandro fahamarinan'i Kristy ho tafiana, ny volana ny tenin'Andriamanitra no fitsimpiainana, fitsipitondratena, ny kintana mamerina ny maro amin'ny fahamarinana. Ny didin'Andriamanitra jiro sy fanazavana, ary ny filazanan'i Jesosy fahazavana. Araka n'ilay Petera teo, ny zanaka sisa n'Andriamanitra izany am'izao andro farany izao de ireo vahoaka sisa manaiky iaina zany fiainana izany, mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Ny tenin'Andriamanitra no filamatra eo amin'ny fiainana, mamerina ny maro amin'ny fahamarinana, mitandrona ny didin'Andriamanitra zay jiro sy fanazavana, ary miazona ny filazanan'i Jesosy zay mbola fahazavana ihany koa. Tsy rinao ve ny mba ho isan'izany antokon'olona izany? Fa Andriamanitra de maniry, Andriamanitra mangitaeta mba ho isan'izany olona izany ianao. Ny Jaona 7 amarana antsika ny resaka ny 7:20 hatramin'ny 8:20. Ary izao ny fanameloana fa tonga am'izao tontolo izao ny mazava, nefa leo ny olona ninona hoe ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany ry havana. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa tonga
teto am'izao tontolo zao ny mazava fa leon'ny olona inona ny maizina toy izay mazava. Andiny faharoapolo fa zay rehetra manao ratsy de mankaala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndrao hita miariary ny asany. Ny andiny faraiky am'roapolo fa zay manao ny marina kosa de manatona ny mazava mba seho ny asany fatao amin'Andriamanitra. Ry havana, mazava ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra de maniry ianao mba ho isany zanaka sisa mandray ny fahazavana. Marina fa misy olona tsy andray ny fahazavana fa ianao kosa androany miasanao ny tompo, manasanao Andriamanitra, raiso ny fahazavana zay nomenanao. Raha miveratsika am'ilay vehivavy teo, raiso lay masoandro zay tsy inona fa ny fahamarinan'i Kristy. Ekeo Jesosy ho atafy ianao amin'ny fiainanao, mandraisany Jesosy, raiso izy, ekeo izy ry havana malala, mitafian'i Kristy. Lay volana teo ambany tongotsy lay vehivavy, raiso ny ten'Andriamanitra mba ho filamatra eo amin'ny fiainanao, ho tsy mpiaina, tsy mpitondran-tena, ninona safidy raisinao dia mifanarao am'izay voalaza ny soratra masina. Ny kintana teo am'loha andeha amerina ny maro amin'ny fahamarinana. Raha misy mpitarika anao amin'ny fiangonana misy anao, mitaona anao mamery anao amin'ny fahamarinana, zany hoe mananatra anao, mitaona anao anaraka ny fahamarinana, manekery faza isan'ilay mandahy. Ekeo ny fampianarana anao, ekeo ny fananarana anao manaraka ny fahamarinana. Le zanaka zay koa de voalaza fa mitandrona ny didin'Andriamanitra, fantaro ny didin'Andriamanitra, ianaro ny didin'Andriamanitra, ary ampifanarao am'izay ny fiainanao. Farany voalaza koa fa mitazona ny filazanan'i Jesosy lay zanaka sisa, ianaro inona izany, ary efa hainao tazomy fiino ny filazanan'i Jesosy. Ny faniriko ane de zao, hitahy anao Andriamanitra, ary efa hitahanao izy de hita fifaliana ianao fa ho isan'ireo zanaka sisa n'Andriamanitra ianao tahaka ny Noamy anakavy. Ka raha ho avy ny farany, ho vonjena koa ianao sy ny ankonanao raha mandray, raha manaiky ho isan'izany zanaka sisa izany ianao. Faniriko de ho isan'izany ianao. Amen. Iaraka hivavaka isika. Ray malala masina ny an-danitra, misaotra anao manokana izahay fa lehibe ny fitiavanao anay, tsy takatry ny saina ny fitiavanao anay. Na de mpanota azy izahay de nesoronao ny fahotanay, navelanao ny elokay, natafinao anay kosa ny fahamarinan'i Kristy. Androany manaiky izahay ny tafy ny fahamarinan'i Kristy, manaiky izahay ny ijoro eo amin'ny teninao, ka mifanaraka ny fiainanay am'izay voalaza ny teninao. Manaiky izay lay kintana eo am'loha, manaiky ny fitarianao izahay mba amerinanay ho amin'ny fahamarinana. Manaiky hitandrona ny didinao izahay, manaiky hitana ny filazanan'i Jesosy izahay, de tena ho zanaka sisa tokoa izahay. Ka raha ho avy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra, de ho hita fa marina izahay ka ho raisina andova ny famonjena. De misaotra ny amin'ny valim-bavaka zay omenao anay, fatinonina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny fotoana rehetra zay notanterahana tamin'ity maraina ity. Ny famindrampon'Andriamanitra ne ho amintsika tsiraray avy, ary ho famaranantsika tanteraka ny fotoana izao dia andeha ho ataontsika ho mpitsanganana ihany ny hira 5:30
andrininy rehetra ho irako tokoa ry iray. Irako tokorira ilay fity mahery fa fitiavana mamerina ny very o ira ry foko ira fa tena ty ilay mpamonjina Iraolay fahefana be manovany mpanota na de malemy azare handresy zao ny ota o ira ry foko ira fa tena ty ilay mpamonjina Iraolay fomangoraka rasendranao tomany manarina rapotraka noho ny onjantany o ira ry foko ira fa tena ty ilay mpamonjina Irao ilay mpiamina miahisy mitandro naitana misankamina na alina n'andro o ira ry foko ira fa tena ty ilay mpamonjina Iraiko fa maharitra ny fitiavanao mitaona ho an'andanitra oninao mandrakiza o ira ry foko ira